5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Mizotra makany amin'jadona ny firenena amin'izao fotoan'izao. Miseho amin'ny endriny maro ny fanampianam-bavy ro tsy mitovy hevitra mipitondra ka fongarina avokoa lalàna samihafa hiarovana ny fitondrana rajoelina sy hanamafisana ny sezany. Nijanona ho fampanantenana ireo asa lehibe nolazany Andry Rajoelina fa atao. Isan'izany ny tetikasa flyover etsy Anosizato sy Ampasika izay tsy mbola hita taratra ny fanombohiny hatramin'ny androany. Manao ny fomba ratsiny amin'ny fanereny ireo mpiasa mpanjakana ampandaniana azy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny kandida avy amin'ny antoko mpitondra. Anaovana raha matahory ireo izay tsy manaiky ny teo anivon'ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Mitovy amin'izay ihany koa ny zava-misy ho an'ireo mpampianatra manerana noso ny filohan'ny fianakaviambe ny fampianarana androany. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny connexion internet amin'izao fotoan'izao. Ny enatra any amin'ny 50 isanjato ny asa ho an'ireo créateur de contenu amin'ny tambazotra tserasera samihafa. Any ivelany razana palestiniana 10 no hita rehefa nalevina tao an-tokotanina hôpitaly iray tao atsimon'ny bande de Gaza araka ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Ny antsy prian'izay. Alatsinainy fa 4 ny volana aprily taona 2020 akafaliany indray tomboky lasy tombo vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ihany koa. Anaraka izany matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fampahalalam-baovao. Mizotra makany amin'ny jadona trano Madagasikara amin'izao fotoan'izao miseho amin'ny endriny samihafa ny fanampianam-bava. Ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Fongarin'ireo nampindramina ny fahefana ihany koa ireo lalàna entina hiarovana ny fitondrana Rajoelina sy hanamafisana ny sezany ao anatin'izay raha ny zava-misy ankehitriny toy ireo midokadoka sy manao merci président ihany tsisa notadiavo mpitondra azo milobava amin'izao fotoan'izao matoa andatsoratra. Miroso ary manao dingadava makany amin'ny jadona trano ny fitondrana Rajoelina sy ireo rafim-panjakana praipetsapetsa aminy. Ireny arana rita sy ny paritaka maneran-tany ireny nahazo ireo kandida ho filoham-pirenena tamin'ny taona lasa. Taona naratra, voasambotra sy simba fananana rehefa nitakiny sy ny demokrasia, fifidianana madio sy mangarahara, tany-tandalàna eto amin'ny firenena. Mpitarika sendika maro ihany koa no nampiakarina fitsarana rehefa hitan'ireo nampindramina ny fahefana fa tao manohitohina ny fitondrana Rajoelina noho ny filazana ny marina sy ny tsindry mahazo ireo mpiasa. Kandida ho filoham-pirenena, mpitarika sendika lehibena androm-panjakana fa hatramin'ny mpanao gazety ihany koa niaran'izay endrika fanampianam-bava izay. Fanampianam-bava izay tsy nijanona teo fa mitohy aria mafy amin'izao fitondrana Rajoelina izao raha ireo kisary samihafa no jerena. Fotsely izay ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena no nandrangaranga ilay andininy fa 420 sy 200 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Notsindriny tamin'izany fa mahavoasazy ny fanaovana commentaire na manaratsy ireo didim-pitsarana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ireo fitsarana. Iara-ny lalàna, voasazy, mandola mandy izay manaratsy sy mitarika fankahalana na amin'ny tambazotra tserasera Facebook na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra. Iara-ny fitsarana avokoa. Tsy io ihany, narangaranga ihany koa ny andininy fa 900 ao amin'ny code électoral. Hoe soronandarana amin'ny maha-kandida azy izay manao fanalam-baraka na ihany koa manao izay tsy nohony ny olona ny didim-pitsarana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny voamera maleotena misana ny fifidianana. Ireo no isan'ny andin-dalàna narangaranga ny filohan'ny HCC Rakotorsofo Laurent manoloana ny toe-java-misy ankehitriny. Ka asa iza sisa no afaka miteny eto amin'ny firenena. Madagasikara izay lazaina fa mandala ny demokrasia nefa izay miteny ka tsy midokadoka ny fitondrana manao ilay merci président dia tahaka ireo ny sazy mety andry azy. Ny lalàna izay taony mampetipety ny mpitondra ihany no ampiarina eto amin'ny firenena. Tsika fonina avokoa ireo andin-dalàna rehetra.
anamafisana ny seza fa rehefa lalàna manotoina azy ireo ampirimina lavitra ary na misy mamoaka azy hitadiavana ny fomba rehetra mba tsy hampiarana azy toy ny filazana fa efa lany andro tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny sisa andrasana manoloana izao fandrangarangana fanampenam-bavan'ny malagasy izao ny fijoroandreo erivolona isan-tokony ireo mpahay-lalàna ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny firaisamonim-pirenena maro eto Madagasikara ireo mpanao politika fatrapandala sy mpiaro ny demokrasia sy ny maro hafa efa nisy teto amin'ny firenena ny fividianana safidim-bahoaka fanodikotinana voka-pifidianana ary izao miroso amin'ny famerana ny faneho-kevitra momba ireo rafi-pitsarana izao indray ireo dia inona koa ny manaraka ho ny mpanara-baovao eo anatrehan'izany miamanatona hatrany ilay fotoana iverena ny fahefana eny amin'ny vahoaka ka ametrany izay ho mpanao lalàna sy isolo vava azy manoloana ny fahefanam-panatanteraka antenena fa hitondra fanovana ary makany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa manoloana izao toe-java-misy ankapobeny eto amin'ny firenena izao fanjana ho fampanantenana ireo asa lehibe no lazay ny Andry Rajoelina fa ho tanterana eto amin'ny firenena isan'izany ny tetikasa flyover etsy no zato sy ampasika izay tsy mbola hita taratra ny fanombohany hatramin'ny androany io ihany koa makasika ny fanamboarana lalam-pirenena fa 12 sy ny maro hafa tsy faiza mitantana sy ny tsy fanana mpitondra fanjakana politika mazava no isan'ny anton'izay ho ny teo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara tamin'ity androanyity Christian Dimby isan'ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka Analamanga ny tetikasa flyover etsy Anosy Zato sy Ampasika izay efa novolavolaina sy nokasaina atomboka nanomboka tamin'ny taona 2020 tamin'ny faefatra amby 2022 nolanin'ireo solombavam-bahoaka teny anivony antemera-pirenena ny volavolan-dalàna laharana fa ohatraohatra enina tsipika 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'aménagement du flyover Anosy Zato croisement RN1 et RN conduite A vola mahery ny 520 tapitrisa dolara indraminy avy amin'ny BADEA na ny Banque Arabe pour le développement économique en Afrique no voalaza fa entina anamboarana ity foto-drafitrasa ity roa taona aty aoriana tsy mbola misy ny fanatanterahana ny tetikasa no tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fanana ny mpitondra fanjakana politika mazava anatanterahana izany ho ny mpandrindra national ny cellule de crise diovy Madagasikara raha naneho ny heviny makasika izany androany mazava loatra zany fa misy olana eo amin'ny fanomanana ny tetikasa misy olana amin'ny fanotanterahana ny tetikasa misy olana eo amin'ny lafiny arabola fa matoa zany misy ny raha zany dia tsy mahatoky ny fanjakana malagasy ny mpiara-piombina atoka aminy mazava loatra fa tsy atokisan'ny mpamatsy vola ny fanjakana eo amin'izay olana fitantanana zay satria tsika enge manana problème na gouvernance eto Madagasikara misy problème de gouvernance politique eto misy problème de gouvernance économique eto misy problème de gouvernance ny fanjakana manontolo eto dikan'izay tsy gaga zany tsika raha ohatra ka miala amin'ny mpiara-piombina atoka tsy vita amin'ny flyover satria tsy misy fanjakana manana paikady mitombona tsy misy fanjakana afaka manatanteraka ny foto-drafitrasa araka ny tokony izy ankoatra ny tetikasa flyover tsy mbola vita ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa-13 izay mampitoa ny Osy Ambovombe sy Taolaniaro i Andry Rajoelina raha tsy aivina izay nilaza fa tsy hanao politika intsony raha tsy vita ity lalam-pirenena fa-13 ity raha ny fampanantenana nataony tamin'ny faefatra ny volana oktobra 2022 ary mbola namafisy ny tao aoriana io fa tsy maintsy vita mialohan'ny faran'ny taona 2022 izany eto eo anatrehan'ny ianao ampanao gazety sy ny vahoaka aty atsimo ray manontolo dia mamerina ny velirano tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany raha fa tsy vidy zany RN13 zany raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika intsony famokisana laingy sy fampanantenana pokaty hatrany an'ny Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy ho ny teo anivony cellule de crise diovy Madagasikara dia tsaroko tsara tsy latsaka ary tsy hanao politika intsony Andriamato Rajoelina raha tsy vita ny RN13 nefa zao tsika miteny zao dia tsy vita ny RN13 spotika tanteraka ny RN13 dia averiko amin'Andriamato Rajoelina zany hoe mba manana olon-dehibe manana mitazona ny teny nomeny ve izy fa raha hatreto aloha zany dia tsy zay izy dia zany rehetra zany no ady ombonany ho an'ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa ny amin'ne hatramin'ny rovintsika no manaiky an'izany
fa langain'ny olontsika abadon'ny olontsika dia hatramin'roviny no afaka anaiky an'izany vahoaka malagasy. Flyover RN13 Pusinomby satonany amin'ireo fampanantenana ihany ireo izay nijanona ho ambava fa tsy nisy ny asany tanterahana. Maro ihany koa ireo tetikasany nijanona teo amin'ny vady fototra amin'izao ny otsy vita manoho ny fampanantenana vaovao indray Ian Rajoel toy ny manao fampielezan-kevitra hatrany hisintomana ny fo ny vahoaka malagasy raha tsy ilaza fa tsy nitany amin'ny faritra Atsinanana ny herinandro lasa teo. Vahoaka izay mitaky vokatra azo tsapain-tanana mipaka amin'ny aty vilany fa tsy ireo seho ivelany sy fanomezana tsy mahavita taony takany ataony ny fitondrana ankehitriny. Zay zany ampany amin'ireo fampanantenana nataony vahoaka malagasy any Renina Rà natao anatiny iny fanadiadina iny fa makasika ny trosa-panjakana tokony arahy maso akaiky ny fampiasana ny vola indramin'ny fanjakana malagasy izany hoe ny trosa-panjakana raha toka mandray anjara amin'ny fampananana asa ary mitera-boka tsomarina ho an'ny firenena. Anjaran'ireo parlemanta no manara-maso izany ny pahy toe-karena iray tamin'ity androany ary tokony hoentitra izy ireo no reny trosa ireny ho babe ny taranaka faramandimby ihany koa anatin'izay fitianokolona. Tsy mitsahatra ny miakatra ny trosan'ny Madagasikara araka ireo tarehimarika ho niva ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tsy ireo firenena lehibe ihany anaovan'ny Madagasikara fifampirahana arabola hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena samihafa tokony ho tanjona ao amin'ny fanaovana ireny trosa ireny raha nambaran'ny pahy toe-karena ny ampiakarana ny PIB na ny ari-karena fahobe eto Madagasikara izany hoe ho fampiakarana ny taux de croissance. Tokony arahy maso akaiky araka izany ny fampiasana ireo volany indramina avy any ivelany ireo raha ny fanazavana hatrany. Ny revenu par tête tsy niakatra ary ny taux d'inflation nefa niakatra satria ny taux d'inflation antsika zany zao niakatra hatrany amin'ny 8% any zany hoe misy perte na pouvoir d'achat zany tsika zao. Eo amin'izay le tena olana rehefa misy perte pouvoir d'achat dikan'izay no misapovrira nefa zany ny trosanao miakatra foana. Dia eo amin'izay zany mipetraka ny olana hoe tokony mba jerena zany le efficacité an'le fampiasana an'le trosa hoe mba mitarika amin'ny fiakaran'le PIB ve le izy sa tsy mitarika amin'ny fiakaran'le PIB na le revenu par tête mitondra croissance économique marina ve Madagasikara sa tsy mitondra croissance économique. Zay dia andraikitry ny parlementaire ny manao contrôle an'izay satria ny programme gouvernemental efa mazava zany ary iny ny lanin'ny parlementaire koa hoe mahatonga efa ireo fotodrafitrasa reo zany atao tsy maintsy efa nandalo tao amin'ny parlement re izay olom-bofodimbahoaka tokony ho tsapandry zareo hoe nitarika fampahandrosoana an'le firenena ve fa raha toa zany ka mbola mitohy foana izay hoe le trosa me mitombo nefa le vahoaka me mahatra dia mazava ho azy fa misy problème tokony jerena zany. Hitarika fiankinan-doha ara-toe-karena raha toka miantehitra hatrany amin'ny trosa avy any ivelan'ny Madagasikara ireo mpamatsy vola ireo izay mahazo vahana raha toka tsy manampy amin'ny fampananana asa ireo trosa ireo raha ny fanazavana hatrany. Ka izay le trosa zany rehefa trosa foana ianao dia lasa tsy manana indépendance mihitsy ianao fa miankin-doha ary zay le tokony tadiditsika foana hoe zay manome vola ihany ny lasa tompony fahefana satria ianao tsy maintsy amerina n'iny le trosa ny indraminao iny foana ary rehefa tonga fotoana hitakin'ny olona n'iny dia misy condition indray zany vaovao apetrany eo na dia ohatra izy amin'ny trosanao vaovao ka zay le indépendance économique et financière zay zany ankoatra ny indépendance politique zay ny tena risque be mihitsy zany ho an'le firenena raha toka miankin-doha amin'ny trosa foana izy ary zay ny tokony tediavana hoe système de financement de développement miankina amin'ny financement vato anatiny dia ireny zany moa efa misy taratra ihany hoe franc souverain fa le izy mbola tsy hita hoe mifonctionner mihitsy fa dia mbola voatonona fotsiny aloha zany le izy fa tsy maintsy mitady zany tsika alternative mba ialantsika amin'io fitrosana io. Ankoatra izany mintetina 8.7 miliara ariary ny fanalefahana tamin'ny fanafoanana ny aba sy ny hetra amin'ny fanafarana entana raha tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra tao anatin'ny 3 volana farany izay. Vokatra izany hitobaka betsaka ny fanafarana entana izay hitarika ny fitotonga ny ariary hatrany noho ny fiakaran'ny devise ilaina amin'ny fanafarana ho ny pahy toe-karena
ny fitotonga ny sandany ariary io izay tarika fiankaran'ny vidim-piainana antsoina hoe inflation importée na efa hita tahatra eto Madagasikara aza ny inflation izay mahatratra 800. Ny tamin'ny fividianana filohan'ny pirenena manony fomba ratsiny amin'ny fanireny ireo mpiasam-panjakana ampandaniana azy indray ny kandida volomboasary amin'izao fividianana solom-bavam-bahoaka izao araka ny tatitra voaray manerina nosy anaovana raha matahora sy afindra toerany ireo izay tsy manaiky ho fomba ratsy io ny teo anivon'ny solidarité syndicale de Madagascar tamin'ity androan'ity Hilarina Solniainy. Hiarandra matahora sy fandrahonana famindra-toerana na affectation ireo mpiasam-panjakana tsy manaiky ny fampandaniana ny kandida volomboasary amin'izao vanim-potoana ny fifidianana solombavam-bahoaka izao tsy voasambany hoy ny avy amin'ny solidarité syndicale de Madagascar no manao fomba mamoetra tahaka izao ny kandida volomboasary fomba fanao izay tsy azo ekena ary voarara lalàna. Mahakasika aloha zany le hoe misy ny teritery sy ny karazana raha matahora mihitsy atao amin'ny mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny rehefa fotoana manakaiky fifidianana ohatr'izao tsy voazao akory nisy an'izany fa hatramin'izay zany dia efa nisy foana io zavatra io ary efa ady fototra nataon'ny syndicat foana zany hoe tsy tokony ampitsabahana ny anatin'ny asa-panjakana mihitsy ny resaka ara-politika zany hoe zahay eto anivon'ny solidarité syndicale de Madagascar zany ny SSM dia manameloka tanteraka aloha voalohany indrindra ny fihetsika ireo izay mbola mini sy mampiatra n'izany fomba fanao efa ataoko hoe ny lozany sy toetrandro sy tsy mampandroso izany indrindra amin'ny maha syndicaliste ny tena dia manentana ny mpiasam-panjakana rehetra hoe aoka isika tsy anaiky atao an'izay tsindritsindry izay intsony ary ampandre avy hatrany ity anivon'ny solidarité syndicale de Madagascar mahakasika an'ireny tranga ireny. Raha tena mijery ny tombontsom-bahoaka marina ny fitondrana tokony mandray lesona amin'ny famaizana samihafa ataon'ny fikambanana iraisam-pirenena mifandraika amin'ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa sy ny teritery io manapirofo ny fahalemen'ny fanjakana ny toe-javatra tahaka izao ho hiatrany ny fanazavana. Vao tsy ela vao nisy namana mpitarika syndicat vokatry ny natao hoe fisehoana tamin'ny hainao manjery ny taky ny zon'ireo zandry taty aoriana dia nahazo affectation saingy affectation amodin'ny sarotsaromana sy namboamboarina lizy fa fantatra moa mazava ho azy hoe vokatry izay dia nahazo affectation ilay namana reny toe-javatra reny zany everinay fa endrika ny fahalemen'ny fanjakana ary endrika isehonao hoe mbola lavitra atsika ilay tena hoe fandrosoana sy ny zany resaka hoe demokrasia na ny fahalalahan'ny arakasy zany dia zay mahatonga anay hoe miady ary miady kelikely mba ahafahana mametraka an'izany eto amintsika. Ny valin'ireny ataoko hoe tatitra na fitakinana atao reny momba amin'ny fifandraisan'ny communauté internationale sy ny firenena malagasy aloha tsara mametraka an'izao zavatra izao hoe tsy ny communauté internationale akory ny afaka andidy hanome baiko avy hatrany hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fa kosa amin'ny alalan'ireny tatitra ataony reny no mety atapaka na tsy atapaka amin'ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara na amin'ny fanampiana ara-bola eo amin'ny resaka ny tontolon'ny asa arakaraka ny fahaizan'ny fanjakana malagasy manaja ny zon'ny mpiasa no mety mampirisika an'ireny communauté internationale reny hanolo tanana antsika amin'ny fanampiana fa raha ohatra hitany sy tsapany fa ary voapirofony hoe tsy manaja an'izany dia misy fotoana efa niarahana hita zao hoe famatsim-bola tokony ho azo Madagasikara dia lasa na fireneka-kafa vokatr'izay hoe tsy mahafa-po an'zareo ny fanajana ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara. Tsikatra ihany koa anatin'izay ny fizarana jiro etsiroa ataon'ireo kandida solombavam-bahoaka volomboasary jiro izay vidina amin'ny volam-panjakana ka tsy tokony hananan'izy ireo fahefana sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna ankilany tsy ireo mpiasam-panjakana rehetra no samy toroka ny tranga tahaka izao no ny raha matahora hatrany hoy ny SSM na izany tsy hitaza-potsiny manameloka ary tsy anaiky ny raha matahora atao amin'ny mpiasam-panjakana ny syndicat ary ny alaza ny anao tatitra ny amin'ny rafitra iraisam-pirenena isanambaratongany amin'ireo karazana tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena. Ny anindrena faran'izay aingana ministry ny fanabeazan'ny pirenena ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar araka nambarany filohany tamin'ity androan'ity kiondalana lehibe eo amin'ny sehatra ny fampianarany ity telo volana faran'ity hiatrehan'ireo fanadina mpanjakana isan'ny tokony ka tsy tokony ho ministra mpisolo toerana no andraikitra izany raha ny fanazavana netiny tamin'ity androan'ity onona saina. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no iandraikitra ireo fanadina-mpanjakana CEPC PEPC amin'ity amin'ny maha-ministra mpisolo toerana ny ministry ny fanabeazam-pirenena azy araka ny fampahafantarana nataony fiadidinan'ny Repoblika.
tranga izay mampanasy mety ampikorotana hoy ireo mpikambana eo anivony ADEPM na ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar izay ivondronana sekoly mahery ny 900 manerana nosy antony takiny izy ireo ministra tompony andraikitra sy mahafeny asa ministera lehibe zany ministera fanabeazam-pirenena zany ary ny zana-bahoaka manerana Madagasikara no ao anatiny zay zavatra zay manaraka zany moa dia ao anatiny atao hoe tena fanomanana ny fanadinana zany am'izao fotoana zao ka sanatria misy tsy mety ao dia iza no menatsiny am'izay zavatra zay ka noho izany tsy tokony ministra mpisolo toerana mihitsy ny tokony apetraka eo fa tena ministra tena mahafe zany anio ministera io ny tokony apetraka satria le mpisolo toerana mampisolo toerana azy tsy tena tompony andraikitra mivantana izy zany ka aminay rehefa tena niala izy dia tokony misoloana olona tena mahafe an'izany ministera izany kiondalana lehibe famaranana ny taom-pianarana ity 3 volana farany ity ho iatra ny fanazavana mitaky fitonina izany ho an'ireo mpianatra indrindra ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana sa ve mbola iverina ho ministra ilay nametra-pialana teo antony tsy nanendrena olom-baovao hoy ny fanontaniana apetraky ny ADEPM raha izay atao sorona noho ny politika ny zanaka malagasy hoy ny faneho-kevitra ary nareo ray aman-dreny aza mety iaya ary velona indray le fitenenana hoe anahoana ny fanadinan'ny ankizy amin'ity taona ity misy tebiteby zany na eo amin'ny mpianatra zany na eo amin'ny ray aman-dreny satria le mpisolo toerana tsy afe mihitsy ary tsy ahita mihitsy zay zavatra efa natao zany tany amin'ny voalohan'ny taona any ka mety ahahina teo azy le farany teo reny jereo le sujet nampisabadidaka ny sainibesony maro iny dia amin'ity zany anahoana sy anahoana ka mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ho vitan'le mpisolo toerana tanteraka ve ny zavatra tokony akinina aminy satria ny zavatra ho hita zany eo dia hoe mety iverina izy raha mety miverina zany izy dia tena hita miariary zany hoe tena fitiavatena zany fa tsy mijery ny zana-bahoaka mihitsy fa fitiavan'ny tenany sy ny atoko izay nandrotsaka azy zany no tena atao ka tsy tokony ho lalaovina ohatran'izany ny fiainan'ny zana-bahoaka teo aza nisy ministra tompony andraikitra sy nahatapa-kevitra na oraka ny fivoahan'ny ilazadina mialohan'ny fotoana sy ireny fanalana fanadinana tanaty aizana sy fampiasana labosi ireny maika fa izao ministra mpisolo toerana izao ho iatrany ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar antony takiny izy ireo ny fanirena faran'izay aingana ministra mahafe sy mahalala ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fandrematora ary voatrakolody zay filohan'ny fianakavimbe ny fanabeazana eto Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity mazava ho azy fa ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara no resantsika ho amin'ity ala ity mitoetrany ny fanirina mpisehatra amin'ny fampianarana ampandaniny kandida avy amin'ny antokony fitondrana amin'izao fotoana izao manahoana ny endrika izay ataontsika hoe fanirina ny mpiasa-panjakana indrindra ny mpampianatra ampandaniny kandida avy amin'ny antokony mpitondra izay raha nitatitra voarain'ny sendika amin'izao fotoana izao misaotranao namana iva dia miarabanao ihany koa araka voalazanao teo manerana amin'ny Madagasikara dia tonga ty aminay ny tatitra fa mandeha ny faneriterena sy ny fampiororonana amin'ny mpampianatra mpanabe amin'izao fotoana izao na eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena na eo amin'ny ministera amin'ny fampianarana teknika amin'ny fampiasana an'ireo mpampianatra ireo hampandany ireo pilatsa-kofidiana ho solobavam-bahoaka an'ny fanjakana mandeha zay amin'izao fotoana izao ary mitranga amin'ny endriny samihafa ny tena lehibe indrindra angamba dia ity rentsika tamin'ny fampalalam-baovao maly fa ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia any Fianaratsoa izy amin'izao fotoana izao nametraka nampiseho ampabe-maso ny filatsahany fidiana ho solobavam-bahoaka larana faharoa izy ao amin'ny tarika ny fanjakana zany ao Fianaratsoa dia tsy maninona zany fa raha sentahatra anazy manokana tsisy maharatsy an'izany mihitsy na kely varavety ary fa ny tena tsy kianinay mpampianatra mpanabe dia izao ny tompo nandraikitra rehetra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao dia
miaraka aminy any fianaratsoa ny staff rehetra zany ny staff rehetra io nefa izy efa tsy minisitra intsony fefa nametra-pialana dia ny staff rehetra any fianaratsoa rehefa mandeha amin'ny fampalalam-baovao iny mandeha amin'ny tambatrotra tseratsera isan-karazany dia efa mahafantatra nytany daholy ny mpampianatra rehetra mpanabe manerana Madagasikara dia iny fisehoan'ny ramatoa minisitra iny dia mandeha raha amin'ny teny frantsay dia hoe en cascade dia tonga iny any amin'ny draine tonga iny any amin'ny chef Susco tonga iny any amin'ny taletsekoly maro samihafa lycée collège primaire tonga iny any amin'ny zapa dia midika zay fa hoe io ramatoa minisitra sy ny tompona andraikitra rehetra dia tsika koa zany manao an'izany daholo milatsaka ho an'ny tompona andraikitra rehetra isan'ambaratongany zany ny toromarika sy ny fepetra anatin'izay manoloana an'izay Andriamatora ary voatra Claude misy ve ny karazana fepetra raisinareo indrindra eo anivon'ny fianakam-bibe ny fampianarana manoloana an'izay tena misy mihitsy ny fepetra satria zao aminay dia tena tsy mety zany ara moraly fotsiny fa tsy mety koa zany ara-pitantanana ramatoa minisitra dia aminay dia izy manam-pahaizana indrindra eo anivon'ny gouvernemanta nefa dia manao zavatra sahala amin'izany heverinay fa zavatra tsy mety zany ka ny andraikiraisinay dia zao mampahafantatra mpampianatra mpanabe rehetra manerana ny Madagasikara fa tsy mety zao zavatra atao zao ka aokitsika tsy anaiky an'izany aokitsika mpampianatra mpanabe tsy anaiky an'izany satria zao raha ohatra nge misy ny tsy fandehanan-javatra dia isika mpampianatra mpanabe ihany no voa satria ny lalàna dia mametraka fa mpampianatra mpanabe mpiasa-mpanjakana zany tsy afaka manao ary eo amin'atreny lalàna fanohanana kandida hirotsaka ho solombavam-bahoaka dia mifototra te aminay any zay le zavatra faharoa manarakaraka an'izay afaka roa volana zao dia ho avy ny fanadinana ny tompona andraikira rehefa nefa dia lasa manao fampielezan-kevitra ho andramatoa minisitra aiza zany ny fikarakarana ny fanadinana dia rehefa tsy mety eo indray io fanadinana io ny mpampianatra koa lasa terena manao an'izany zavatra zany dia mety tsy handeha araka ny tokony ho izy ny fanadinana dia inona mivokany aty aminay mpampianatra ihany efa fandroany zao ny minisitra no nandray an'izay fanapa-kevitra zay voalazanao namana ivo efa fandrony izy zao voalohany izy tamin'ny izy ny tale amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny Andriamatoa filohan'ny repoblika efa niala izy zany tsy amin'ny maha-minisitra azy nanao fampielezan-kevitra izy niverina izy zao indray izy lasa nanao fampielezan-kevitra ho an'ny tenany dia tsy misy ministra ny fanabeazam-pirenena fa ministra ny fanabeazam-pirenena vonjy maika mpisolo-toerana ny eo ka ao anatin'izay indrindra Andriamatora ary voatra Claude manahoana ny fahitanareo ny fitantanana ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao zany zao minisitra miisa telo misehatra ny fampianarana saika mirotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka avokoa manahoana ny fahitanareo an'izay amin'ny ankapobeny feny fitantanana amin'ny ministera dia gaboraraka petatoko arkitoto zay no azo amitiana anazy tsy mandeha araka izay tokony ho izy ny fitantanana ny ministera araka nambaraka anao teo satria zao tompona andraikiray rehetra any daholo ny tompona andraiky isan'ambaratonga manaraka an'izay daholo satria hoe tsy maintsy ny lehibe ny farim-piadadimpanarina antsoina hoe chef Susco na draine dia manery ny mpampianatra ao aminy hanao an'izay fampielezan-kevitra zay hanoana kandida tonga dia tsotrika hoe kandida mpanjakana dia zao izy moa ny eritreritra an'izany fanadinana zany fa ty resaka teknika kely fa na fanadinana arany amin'izao fotoan'izao eo anivon'ny fampianarana ty amin'ny ambaratonga faharoa afaka roa volana ho avy ny fanadinana inona ny programme arahana misy eo na programme anankiroa atao hoe programme scolaire dia misy ny atao hoe programme d'étude programme scolaire ny hatramin'izay programme d'étude nanaovana andrana efa taona vitsivitsy laso zao hatramin'izao mbola tsy validé misy sekoly maromaro nefa mpanaovana anio inona zany no ho atao amin'ilay fifidianana satria ny andray zay amin'ny lafiny teknika tsy misy fa dia zao variana daholy aty amin'ny tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny vokatra ve io mazava ho azy tsy maintsy misy fiantraikany io amin'ny vokatra ary manam-pirofo an'izany mbola tsy nisy akory ary ny fifidianana filohan'ny repoblika mbola tsy nisy akory ary ty fifidianana solombavam-bahoaka mbola ho avy koa ny fifidianana be ny tanàna dina ny zava-mitranga ahoana ozy izy ny banque mondiale ny raisam-pirenena ny avon'ny
fampianarana sy fanabeazana azotsika hony dia taona fahatelo miainga ty amin'ny ambaratonga voalohany dia zay no ataoko anao teo hoe ny fampianarana sy fanabeazana zany eto Madagasikara nandrihitry ny fotoana maro dia gaboraraka petatoko ariko toto afatra foy ara-tsipinao an'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana indrindra ny mpampianatra manerina Madagasikara manoloana n'izay fisina tsindry sy karazana ataontsika hoe teritery samihafa zay afatra ataoko amin'ny mpampianatra mpanapety zao zay rehetra eto amin'ny fianakaviamben'ny fampianarana dia mametraka n'izao zavatra zao okitsika ry namana isany tsy anaiky ho teriterena raisinay ny tenin'Andriamatoa Thomas Jefferson filohan'ny Amerika tamin'ny efa fotoana elaela i Amerika dia voalaza fa première puissance mondiale le démocratie eto amin'izao tontolo zao firenena faran'izay mandroso ao izy Thomas Jefferson quand la tyrannie devient loi la rébellion devient devoir rehefa nijadona no manjaka dia adidiny mitrotra ka noho izany zay zao aty amin'ny fitantanana nyreto syndicat maro reto dia mametraka ny hoe mitrotra zahay dikan'izany hoe mitrotra tsy mitarika ho leidiny eny an-dalambe akory fa manainga ny namanay manainga amin'ny fiarahamonina hoe ry vahoaka malagasy fampianarana sy fanabeazana no antoka ny fampandrosoana sady tsy isy mihitsy zany hoe Madagasikara mandroso zany raha ohatra ka ohatr'izao no fomba hitondrana ny mpampianatra mpanabe akasitrahany ianao raha Rivoatra Claude zay filohan'ny fianakaviambeny fanabeazana eto Madagasikara tao anatin'izay fanampanazavaan'izay fanakatonatsika ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity miantso roa ambaratonga mpahefana mahefy eo anivon'ny fitsarana malagasy anaraka sy anajo ireo lalàna sy fifanarahana iraisan'ny pirenena ary ireo lalàna manan-kery eto an-toerana ny union interparlementaire araka ny fanapahany izay noraisin'izy ireo momba ny raharaha izay nisamborana sy nanasaziana ny solombavambahoaka fetra Rahalamozafombololona mbola solombavambahoaka amperinasa ary teo ampanatanterana ny asany manana ny immunité parlementaire ity solombavambahoaka nampiarana ny atsojay nandritra ny hetsika fotsy ity ho ny union interparlementaire tokony hojerena akaiky ny raharaha sy ny azotra mpitsarana rehetra manoloan'izay izay antson'izy ireo ny fandraisana ndraikitra sy ny fanatsahara ny fitsarana ny vesatra ny enjehana azy antsony UEP ihany koa ny eo anivony anteny meram-pirenena ho sarotiny amin'ity raharaha ity ny union interparlementaire izay manaraka akaiky ny raharaha mahazo ny solombavambahoaka ary miandry izay ho fivoarany araka ny tapaka nandritra ny fivoriana andiany fahatelo amby folo sy roanjato izay no tanterahana tany Genève farany teo dia izay ihany koa no entina manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity aza misaraka aminay ary rehefa avy eo Sambatra miaraka mizaraka do ararodiny fianambidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isary fena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao Mamerina ny araba trano tomboky lasy tongivavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manoloana ny fiakarana ny vidiny connexion internet amin'izao fotoana izao ny enatra any amin'ny 50 isanjato ny asa ho an'ireo créateur de contenu amin'ny tambazotra antserasera Facebook araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androan'ity izy ireo izay nanamafy fa miantoka ny fivelomana olona maro ny fampiasana connexion internet ka mavesatra ny fiantraikan'izany mazava ho azy fitiny kolona tao anatin'ny teleherinandro izay no nahitana fiankarana ny vidin'ny connexion tamin'ireo opérateur téléphonique teto Madagasikara raha toka manodidina ny 2,000 talohan'ny daty io ny 1 gigaoctet ny 9,700 mégaoctet izany ankehitriny fiakarana izay isan'ny mahavelo taraina ireo mpampiasa Facebook indrindra ireo mivelona anatin'ny tambazotra
ankoatra ny resaka vente en ligne maro ireo tanora mampiasa ny tambazotra an-tserasera ho antom-pivelomana amin'ny andavanandro tafiditra anatin'izany ireo manao oronan-tsary fampimehezina arahina doka na antsoiny rehetra hoe créateur de contenu ho an'ny miambale manokana izay mivelona amin'ny fanaovana oronan-tsary anatin'ny Facebook tao anatin'ny entona nanaovana ity sehatra ity hitambaribary ny fiatraikan'ny fiankaran'ny vidin'ny connexion tamin'ny tindray mandeha ity. Raha ho anay manokana zany tena hoe le misehatra miasa mivelona amin'le resaka connexion sy ny Facebook dia nisy akony be dia be taty aminay le izy fidiram-bola voalohany indrindra ny fanarahan'ny olona ny zavatra ataonay tena hoe ny ena be daholo. Misy ihany koa hoe ny asa izay tokony ho raisina lavina satria no izay connexion zay ny olona tsy voatery hoe atakatra an'ilay connexion daholo no le fiakarany mafy dia mafy. Zay mety hoe mahavita ihany mividy an'ilay izy fa le mpanaraka mety tsy havita no tsy manana fahafahana mety hoe hividy wifi dia lasa tena hoe ny ena be na ny mpanaraka na ny fidiram-bola aloha zany amin'izao. Sur une échelle de 1 à 10 zany raha anatin'ny 24 heures zay mahita 20 000 réactions zany hoe manodidididina ny firy vue eo zany. Tena tsy haiko vue zany. Dia amin'izao izy tena zany 20 000 vues 20 000 réactions zany mafy hoanina mihinana an'izany. 24 heures zao ny anay amin'izao mandeha mafy 8 000 na eo amin'ny 10 000 j'aime eo ny ohatra vidéo. Nanjary fifanarana indray mandeha isan-kerinandro no azo amin'izao fotoana noho izay fiakaran'ny connexion izay sarotra ho an'ireo mpanjifa sy mpampiasa Facebook ankehitriny ny mijery oronan-tsary lava raha ny fanazavana hatrany. Le izy zany tsy raisinay hoe ho anay menadary ery ihany satria ny 95% ny olona mpivarotra zao dia efa amin'ny Facebook daholo dia izany hoe be dia be mihitsy ny olona very asa sy mety ho maty antoka amin'ny entany satria tsisy hividy tsisy hahita dia ohatr'izay le izy. Akabeazan'ny malagasy zany tena efa hoe ao amin'ny Facebook na ohatra hoe olona manana botika dia efa ao amin'ny Facebook daholo izy ny mahalafo bebe kokoa mihoatra ny botika. Zay aloha zany mbola tsy nanany eritreritra ny iova hatreto fa mitady solution fa mbola tsy mahita solution fa miandry hoe ahoana ny fivoaran'le resaka connexion aloha zany izay hatreto hoe ahoana ihany ny fanapa-kevitra zareo tompony ao. Miandry mesure d'accompagnement zay zany tena andrasanay hatramin'izao satria mbola tsisy vaovao hoe niakatra le izy dia inona mety ho tolotra tsaratsara kokoa ho an'ny sarababem-bahoaka dia mbola miandry an'izay zahay hatreto aloha zany fa rehefa tsy misy zany tsy maintsy mitady solution zay hoe hoajanona vity sa hitady asa hafa dia hoarina amin'ireo firenena aty Afrika lafo ny vidin'ny connexion eto Madagasikara raha ny fanazavana farany avy amin'ireo opérateur ho fampiroboroboana ny internet no antony nanafoana ireo tolotra manokana Facebook ny vidin'ny connexion eto Madagasikara izay sakana amin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny TIC na ny teknolojia de l'information et de la communication amin'ny ankabeny fa ihany koa mampiena ny fahafana misitrika vaovao maro lafy. Ireo mpandeha sy ireo mpampiasa lalana amin'ny lalam-pirenena fahenina amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahany akamaroany lalana any an-toerany taorian'ny fandalovany rivodoza gamane farany teo. Araka ny fitarainana azo tokony jerena aingana ny fanarenana ny lalana simba noho izany mitarika fahasaranana maro na izany amin'ny lafin'ny fifamezivezena na ho an'ny fitateram-bokatra ihany koa. Isan'ny tondra takaitra sy nahitana fampotehana maro ny foto-drafitrasa tamin'iny lalam-pirenena fahenina izay mampitohy eny Ambondromamy, Antsohi, Ambanja, Ambilibe sy Antsiranana iny taorian'ny ny fandalovany rivodoza gamane farany teo. Eo amin'ny tetezan'ny Ifasy sy eo amin'ny tetezan'ny Mahavavy no misy fahatapahana. Hany ka voatery miampita lakana mandeha tongotra amina kilometatra maro na ihany koa miampiasa kodiaran-droa ireo mpandeha raha ny fanazavana. Misedra fahasahiranana arak'izany izy ireo no izay fahatapahany lalana izay miampy ny tsy fahampiny hoeti manana. Izaho mipetraka Ambilibe dia tafarako be le rano tampaka po very ny aomby zegny fasahirana handeha hody Ambilibe zaho izy io tsy hay asa hampy fore milala tsy hay tsy hampy foto fasahirana dia taty miala eto Ifasy mijotso Ifasy mindragny videty tsy haiko valorivo sara ialigny miala Fasy avy Mahavavy 10,000
miala ambilobe 10,000 ano videty igny mandeha koa zaho mbany volo malara iala igny koa frais tsy hay hisy tomobily miaka agny tsy hay tsy hisy tena sahira nienaraka izany ny isan'ireo mpandeha miazo amin'iny lalam-pirenena iny noho izay fahasahiranana sy fatampahan-dalana izay ho ny mpitatitra teo anivo ny tobi-piatsonana gary Makiandotam-penaka Androany. Ny tampanjifa aloha zany amin'izao hita hoe tena niena dia niena satria lasa le dépense mantsy ny olona miala amin'ny dépense satria lasa mifindra intelo zany zay vao tonga mandeha Torahoany Adego ianao dia mifindra intelo vao tonga any mandeha taxi moto aloha zany eo le ao passe tonga eo Ambilobe dia eo Ambilobe indray mandeha régional indray zay vao ana satria zay hoe intelo mipita dia ny tany ana zany efa niena mihitsy ny tampandeha amin'izao e ny sarandalana tsy miova fa zay foana ihany. Fetraraka izany ny entana hoentina ho an'ireo izay mandeha amin'iny lalam-pirenena fahaenina raha ny namafisy ny tompon'andraikitra eo anivo ny tombo-piatsonana nasionaly eo Andotam-penaka ity. Le entana aloha zany hitako hoe amin'izao zany zao aloha le fitaterana io tena le olona maika tena tsy maintsy epita mihitsy no atao zay tafitany fa le entana rehefa tsy hoe bagage anankiray no hitanao tena sarosarotra satria zay teneniko zao tsy maintsy mandeha moto aloha eo amin'ny 15 km latsaka eo na mahery kely eo dia zay vao miapita fiara hafa indray dia zay vao miapita lakana dia nefa le miapita lakana indroa dia moto nefa tsy afaka zaka entana be fa zay entana zakany ihany dia zay zany no araka ny teneniko teo fa misy manamboatra le tapaka satria misy tapaka 5 eo anelanelany eo dia tsy maintsy moto ny afaka amin'ireo reo moatra ny hoe totofana fotsiny ohatran'izany raha desiny ohatran'izany fa ny tena hitako hoe maika aloha tokony hoe le ifasy aloha zany tokony ho vitaina faran'izay aingana tsy haiko io na pombele na inona zay zavatra amin'ny tanazy fana satria raha mba vita io dia mba le pont mahavavy sisa no manisy satria afahana mamboatra an'le ao ampovoany eo ihany koa iny zany ny tena hitako hoe tena faran'izay maika aloha. Manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ireo mpampiasa lalana amin'iny lalam-pirenena fahaenina nijerena farak'izay aingana izay fatapahany lalana any an-toerana izay ny vidin'ny entana ihany koa midangana izay tsy izy vokatrio ampiny ireo mpanararoatra. Fa iazoania mananjary vetivety sika tontosa ho malailady ny fanomezana tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ao Mananjary un candidat de ny Franconio 10 mètres coco sur le prélistre aminy ankoatra ny tao amin'ny tranobe raha melaza ankadrano nazo ny tsodrano tao amin'ny tranobe satrokefa masindrano tao Mananjary ihany koa lisitra izay tary amin'ny mètre coco amin'ny fividianana solom-bavim-bahoaka ho avy zao fanampanazavana. Amitsika gasy rehefa agnano raha dia tsy maintsy misy fangatana tsodrano raha andeha lavitra dia tsy maintsy mangataka lalana raha hiatrika asa ohatr'izao dia rariny sisiny raha ohatra angataka tsodrano ray aman-dreny ampanajana zany ray aman-dreny ara-drasa dia zay no nataony ihany mangatana tsodrano amin'ny raha tokony atao amin'ny ady masina moa zany fizakana anazy satria niny ataontsika gasy dia tsy maintsy mametraka foana amin'izay rafitra ara-drazan'izay dia zay no nataony ihany fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreny an-tanàna fangatandalana fangatana tsodrano amin'ny asa zay atao. Andrenivohitra sika mahakasika ny fandrindrana sy ny fandaminana ny tsena tsy ampiheverana ary hitarika korontana maro ho an'ireo mpivarotra sy ny mponina eny Analakely sy ny manodidina ny fanapahan-kevitra. Izay no raisy ny fiadidinan'ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny ametrahana tsena anaty arabe amin'iny lalana Andrianampomenina sy arabe firaisany iny ho ny fanambarana izay nataon'ireo solitena ny mivarotra sy ny mponina teny antoerana tamin'ity androan'ity. Christian Dimby. Tsy manaiky ny ametrahana ny tsena anaty arabe isaky ny herinandro izay manomboka eo amin'ny tsangam-baton'ny sida eo Andokana Analakely hatrany amin'ny sisikoa Antananarivo renivohitra ireo solitena mpivarotra sy ireo mponina manodidina ny Analakely araka ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo androany. Hitarika fifandonana eo amin'ireo samy mpivarotra ity fanapahan-kevitra noraisin'ny fiadidinan'ny commune Antananarivo renivohitra ity noho ny fivangongon'ireo mpivarotra amin'izany raha ny fanazavana. Ho anay dia reto avy ny voka-dratsy ny fanatanterahana iozinana asa io. Ny voka-dratsy ny ara-pitadiavana ena ny vola miditra amin'ny tsirairay satria mivangongo ny mpivarotra. Alainy ireo mpividy manana fiara noho ny jiro ny parking. Teraka afa-ty antoka ny fandoavana ho fana-parking nefa tsy sitrahana akory.
vokadratsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana lasa sehatra samin'ireo mpangaro-paosy sy ny tota-kely noho ny fivangon'ny olona be loatra mifanaretsaka. Fifaninanana dia mety hiteraka fifandonana, eny fa na samy eo amin'ny varotra azy hiteraka fifandonana zany. Vokadratsy eo amin'ny fahadiovana sy loza. Hitombo ireo faty noho ny fampaharitahan'ny fononentana sy ny ambikanina. Hiabetsaka ny fifindran'ny valanaretina noho ny fifaneteheten'ny olona. Eo amin'ny fisian'ny tombonentana izay fahita matetika izay akaiky ny tsena dia misy fandreta mafy izay matetika miafara amin'ny firetana farany ka mety hiteraka hitramo izay izany tangateny biolika vao tsy ela akory. Votoy izany famaizana izany dia ho sarotra ho an'ireo mpamonjy vonany hamonjy ny manodidina satria teren'ny tsena ny lalana. Namafisina izy ireo hatrany fa hitarika fahasarotan'ny fifamoivoizana eny amin'ny toerana voakasika io ny fametrahana ity vinakasa ity, ny fitohanan'ny fiara sy ny fahateren'ny lalana izay tokony hitadiavam-baolana maty paika fa tsy vonjy tavanandro tahaka izao raha ny fanazavana hatrany. Izay petraka eny Analakely zany tsy nanontaniana ny hevitray mihitsy momba ny fasian'ny tsena eo amin'ny lalana Andrianampoinimerina io kanefa le fidirana eo Analakely moa zany na amin'izao dia efa sarotra ihany noho ny akabeazan'ny olona. Dia nefa raha ohatra ka tena hidiany zareo le lalana dia tsy afaka nivezivezy tsony nivoaka ny trano, surtout ny weekend izay ivoan'ny olona rehetrarehetra. Dia izay eto Analakely zany ahoana. Mitagny amindrana ireo mpivarotra amoron-dalana ho eny amin'ny tsenabe ny Behoririka sy eny Mahamasina araka izany ireo solotena mpivarotra sy ny mponina manodidina ny Analakely ireto raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany. Lafomba vao hafanafana ny antsapidy rano izay nentin'ireo antoko-pihira avy amin'ny FJKM ny alahady lasa teo. Hetsika natao indrindra no manana ny fandraisana anjara amin'ny fiaonam-be izay tontosainy ny sampana tanora kristianina ny Antsirabe ny volana Aogositra ho avy izao. Haingo rakotonirina Kolo Fianaratsoa. Mba ahafahana hiatrehana ny zakabian'ny sampana tanora kristianina izay tao any Antsirabe amin'ny volana Aogositra izao dia nanatotosa antsapidirana ireo antoko-pihira teo anivon'ny fiangonana FJKM raika amin'ny folo trano tato anatin'ny synodam-paritany Matsiatrasoa ny alahady raika amin'ny 20 avril lasa teo. Zodin'Andriamanitra fa atotosaisoma tsara ry avana ty antsapidirana izay totosaina tamin'nytelokia sy fitenena filazana tsara izao. Tena amin'izao rehefa mikalo fahasalama izany na nataterana izany tamin'ny lalandreo antoko-pihira eto amin'ny faritra Fianaratsoa raika amin'ny folo trano isany. Eo ihany koa ny antoko-pihira Matsikotraina ary ny voamolana ara-mivavaka Mahazengy. Mitantona amin'izany ry havana dia hoentina fanomanana resaka ara-bola ho any Antsirabe satria hamonjy fiaonam-be mantsy izahay ny volana Aogositra izao ka dia izay rehetra vola vovoreto dia entina manomana izany fiaonam-be izany. Ka dia makasirakasika rehetra ry havany amin'ny zavatra rehetra izany isaorana mandrakariva Andriamanitra dia tokony ny zavatra rehetra na nome hery sy tanjaka fahasalamana na afanana ny totosa izao antsapidirana izao n'Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Etika zao natao moa dia nentina indrindra anomanana ny oentomanana amin'izany zakabian'ny sampana tanora kristianina izany izay totosaina ny Antsirabe fa isany koa ny fiarahan'ireo antoko-pihira ireo amin'ny fanolorana soamiavaka mandritra izany izay efa eo ampamolavolana izany moa izy ireo. Maresaka irasan'ny pirenena vetivety razana palestinianina ampolony no hita rehefa nalevina tao an-tokotany na hôpitaly iray tao atsimo Bande de Gaza araka ny tatitra nataony ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Araka ny fanazavana misy amin'ireo razana no tsy nahitana fanamena intsony. Tranga izay manam-pirofo fa nosamborina ary nampijaliana tanteraka izy ireo mialohany namonona sy nandevenana azy. Araka ny fanazavana nentiny teo anivony Défense Civile de Gaza, Israel izay nanamafy ny mbola namarina ny makasika ity tranga izay manameloka azy ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tao anatin'izay 15 minitra izay. Mandra-pitafao amin'ny raha-mpitondray ary tombo kilasy tokony vahaveloma tompoko.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.